Maleriva zany maleriva zany io zanaka io avy namontsy olona avy nandeha nivavaka. Dia rehefa avy nandeha vavaka izy zany dia mbola nihinana composé teo ampita teo. Teo ampita tsy misy hinana composé teo dia nanatitra ny anabaviny izy aloha nitaty an-trano. Za tamin'ny fotoana io efa tato an-trano ao zany mipetrapetraka eo. Dia tamin'ny fotoana io moa zany za efa tao an-trano zany dia mipetrapetraka teo dia nanontany azy zareo hoe aizy tahina, aizy mahery, aizy mendrika. Dia le mendrika moa zany le zandrany niaraka taminazy. Dia teny le zandrany hoe lasa nandeha nanatitra le namany iny izy vetivetika. Rehefa nandeha nanatitra le namany moa izy nandeha tikitiky. Dia avy nanatitra le namany izy dia niala tikitiky teo ampita teo. Dia efa niala teo amin'le tikitiky teo ampita teo zany izy dia nisy olona roa lahy avy aty ampita aty no mandeha hitanay tao anatina videokely moa zany izy zany hoe tsy dia hitanay. Hitanay le zany iny le olona roa lahy dia iny nanenjika nanatsato-kantsy anazy. Dia teo amin'ny fony moa zany dia tsatokantsy mipetraka nijenay ny ainy fa tsy tratrany atrony tonga tany ampitany. Ohatran'izay efa andeha. Nisy nahita ilay zava-nitranga teo? Misy olona tamin'ny lalana? Misy olona ihany teo amin'ny lalana fa le olona teo amin'ny lalana zany hitanao moa zany toerana mamay dia tsy misy olona mijanona mihitsy fa posy mandalo eo. Fa ny olona zalaza vao be lasa mitsoaka. Tokony tao firy ilay izy? Tokony teo amin'ny 7 teo ilay izy. Raha ny fahalala firy-taona ny tahiny? 23 ans. 23 ans. Raha fahalalany azy toa hoe vao natao fiancé. Ia vao avy natao fiancé tamin'ny sabotsy lasa iny izy. Era sabotsy. Tamin'ny era sabotsy teo. Ina ny mety hoe antony hoe nisian'ilay fanarahan'ilay olona anazy nampitsatokantsy anazy? Asa telefona. Tsisy ninina lasany. Izay ilay zava-misy aloha voalohany. Satria ny telefona ny tany anaty posiny fa ny hita hoe tsy tena tanao tena kodra fotsiny zany sisa zany le posety nisy posety zay netana zangina eto amin'ny tendany. Zany eo anaty posety io mantsika mety misy vola ihany zany tao anatiny fa ny ankoatran'izay zany taty aminaty aty daholo tsy hitako ny lazadatsaka tsy finiko teto daholo izy teo ny rojiny teo ny montrany dia ohatran'izay zavatra hita tany aminazy fa izy io montrany ty izy io montrany ty tsy nanany zalahy dia ny rojony koa ohatran'izay ihany koa. Dia ilay posety tsy lasan zareo? Posety ny lasan'ny zalahy ilay posety. Fa iny tsy fantatrareo ina ny anatiny? Tsy fantatra iny tao anatiny. Fa izy zany zalahy zany vao niala avy teo fotsiny dia namaky miverina tsofoka amin'ny lalam-pasika eo ampita eo dia nahitsy nandeha nakany dia tsy hita tsy montrony avy teo. Fa dia izay variana mitondra an'ilay narary fotsiny hoe andao entina any amin'ny hôpitaly. Olona mandeha tongotra? Olona mandeha tongotra. Tsy misaritava? Tsy misaritava. Fa fotsiny zany izy hitanay ao anatin'ny caméra kasiza fotsiny zany izy tsy hitanao clair zany le maso fa fantatra hoe olona ohatran'izao le posy. Izy hoe namaly sa? Namaly any izy, namaly kely any izy fa izy moa zany rehefa namaly efa voatsatoka ilay antitra izy mbola tafampita amin'ny arabe namonjy teo amin'ny tsena kely eo amin'ny devant anay dia teo izy nitarapoka. Tsatokantsy iray fotsiny? Tsatokantsy telo. Aiza sy aiza daholo io? Eny efa avy fa aiza sy aiza daholo e? Teo amin'ny tratrany teto dia ohatrany hoe misy frottement-n'ilay antsy kely mandany teto amin'ny lohany. Izy mbola navita mitsoaka izy zany avy any nipita nandeha nakaty. Efa teto moa zany izy vao olona vao miteny hoe zanak'olona ato. Fa le rojo volamena tsy lasa? Tsy lasa. Volamena? Vola fotsiny le rojo. Sao dia mba misy antsoava fanao efa eno. Na fampitandremana ho an'ny daholo be? Olona rehetra rehetra. Kania tsy dia mahay milaza loatra ny manonga mamanitanazy. Eny. Ohatran'izay zava-misy aloha fa tena manao ny fandaram-potoana. Mbola tsy satria mbola betsaka ny namana matsaka azy amin'ny betabe zany be mbola tsisy tonga ny namana eto. Ao anatin'izay nga mantsika vao mety mahita hoe zao ny fandehany na zao ny fandehany. Aiza moa ilay tena misy adresy ty zareo? Ambony madinika firy moa parcelle atsika? 1332. Le repère kely aiza ny tena akaiky? Ampitany eo akaikin'ny ravioli. Ampitany ravioli na akaikin'ny barakrisy. Eny to. Vola zany tsy vola be avy any izy. Tsy vola be satria izy miasa manao cyber any Tanan-dava. Dia mody izy isakariva any izy tontolo andro dia mody izy isakariva. Dia androany dia omaly izy mody aloza izy zaho izy malala fa handeha hivavaka dia hoetera hoa dia aveo fatondro efa tonga trano izy mandefa crédit ana foana efa presanay sakariva dia nandefa message analo izy hoe efa tonga za malala hozy izy
dia zaho mbola varivarina miresaka aminao an-trano dia avy eo zany teny azadino mandefa crédit na fa zaho tsy manana dia elaela tsy hitako misy valy nefa fataondrany mamaly eo dia avy eo tsy azony atsony izy misaony hoe libre dia avy eo le mpanampiny zareo natsoko dia gaga be zany mbola mikikika hoe nisy namono teo am-bavahady nisy fahefany amin'ny hôpitaly any dia hôpitaly aza tsy haiko izy teo zany hodikodina teo tsy haiko zay atsona daholo tsisy any dia avy eo izy ny atsona dia hoe Betany dia zay Tena andeha tany ianao? Nandeha tany za tonga tany zareo fa nitomany be teo an-tokotany teo amin'ny arabe teo. Izany hoe izy niantso efa tonga izy mety hoe taiza ho izy tamin'io? Tena marina efa tonga hono izy zany tany tato an-trano efa tonga izy fa zareo le mpiara-mivavaka zany dia misy namana terina mapetraka tany Ambohidahy dia nanatitra ny zandriny teo izy dia le namany zany nateriny tasy tany Ambohidahy fa izy ny tena efa tonga io zany mbola nanatitra ny zandry efa tonga ato an-trano dia nateriny tany Ambohidahy dia izay no henoko tamin'izaho teo hoe avy nanatitra le namany zareo avy mivavaka izy. Anarana fiantsonanao e? Sy filaminana moa zany tato ato raha nahatsikakatsika fa somary miakatra ny tsy filaminana na ny tsy falepalemana eto masina zany. Raha marina efa misy rika foana ny raisin'ny au nivon'ny MO sy ny OMC fanatin'izay fotoana lavalava zay zava-misy anefa ny mbola hitantsika foana somary mbola miakatra zay fotoana mpiamina lehibe zay dia nisy moa zany ny fivoriana zay voakankorana andohany io zany raha rehetrarehetra dia daholo moa zany ny au nivon'ny OMC zay tariky ny préfecture ny au nivon'ny gouvernorat ny communauté diplomatique sy ny tompona ndraiky ny filaminana rehetrarehetra zany miaraka ny jire ny vahaolana zay vahaolana foezaka sy ny vahaolana zay lavitresaka. Eto aloha dia entanina tsika vahoaka zany mba hifanome vaovao amin'ireny zavatra misy any anelakelan-trano misy atsika tsiraikaraiky aby reny zany ary mitony atsika zany manona an'izay zavatra satria manomboka androany zany dia misy fepetra mafimafy tsy maintsy ho resin'ny mpitandra sy ny tonga eto masina zany atao anatin'ny préfecture ny faritra ny communauté diplomatique miaraka amin'ireo mpitandro filaminana. Entanitsika zany aloha manomboketo mba hanaraka tsy tapaka hanaraka atsakany sy andavany mety ho marika zay omeny ny mpitandro filaminana satria misy mpitandro filaminana be lehibe zay alefa any anelakelan-tranosika any alefa mandamina ny filaminana no mpandroany zao ka mila manaraka an'le fepetra manaraka an'izay toromarika matetika ny mpitandro filaminana zay tsika. Raha ny lalàna moa zany dia tokony ny olona feno valabeny folo taona dia tokony hanana karakarondro dia anaino koa tsika zany mba samy tsy hisaraka amin'izay karakarondrotsika zay satria indraindray mety misy fisavana karakarondro mety misy fisavanana zavatra zay endritsika reny ary mety misy fepetra raisina zany ho antsika tsendiava tsy sanatria fanelagilenana antsika amin'izay asa ataontsika davanandro tsy sanatria fanelagilenana amin'ny asa fitadiavam-bolantsika zay na fivezivezentsika le izy fa fepetra tsy maintsy ho raisina zany mba hamerenana antsika izao resaka tsy fandevalianana mahazo nytonanatonaazo ny raha fiara-miasantsika rehetrarehetra zay atanatin'ity faritra ny préfecture de Mazambia ny rehetrarehetra ny faritra ny commune ary tsy tsika mba hiezaka hitaiza ny vahoaka mba hahafahantsika zay mahazo vaovao marina vaovao tokony misy ary vaovao tsy mety tsy hiteraka fitontanana zay atanatin'ity faritra. Ny fitondram-panjakana dia tsy misy mirary na iray ara amin'izao zavatra misy eo amin'ny tanànatsika izao. Mitovy aminareo vahoaka ihany koa samy maniry isika
ny anjakan'ny filaminana eto fananany Tomasina. Efa nanome fanamby ny fitary filaminana izay voatetiny any fa hagnano ezaka farany izay mafy amin'ny ampanjakana ny filaminana eto Tomasina. Nefa dia miantso antsika vahoaka izahay fanometagnana amin'izy ireo satria isika miara-misalahy amin'ny filaminana no ahafahana mandresy ny tsy fahariam-pahalemana eto. Aoka zany atsika mba tsy hagnano hoe raha misy zavatra miseho aria dia asan'izay mahazo anazy any, fa mba tokony isika miaraka amin'ny tany filaminana na dia mampafantatra fotsiny aza hoe ary misy tangan-javatra ohatran'izao dia efa manome tokony tany filaminana, fa raha vao mahazo antso dia tonga avy hatrany dia tonga izy ireo na amin'ny ora toy inona na amin'ny ora toy inona fa miasa efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo ireo tany filaminana antsika ireo. Efa feno dia feno angamba ny voalazany monsieur le préfet sy monsieur le gouverneur FGR satria ny dinika natao androany zany dia dinika hitadiavana ny filaminana maharitra foezaka sy lavitrezaka amin'ny tanànany Tomasina Iaramanina, ka manentana zany izahay amin'ny vahoaka rehetrarehetra tsy ankalava mba hanome izay loharano vaovao rehetrarehetra any aminareo agny, manome tolo-tanana nyreto mpitandro filaminana miara-miasa amintsika reto, fa izy ity zany dia asa iara-manana, asa iarahantsika misalahy mba ahitana ny tanàna ny Tamatave miaina ao anatin'ny filaminana tanteraka. Ny commune urbaine Tomasina manokana dia efa namory ny président Fokontany hitantsika tamin'ny tambazotra serasera sy ny vaovao rehetrarehetra regny, fa efa nanao ary nanome toromarika ny président Fokontany rehetra mba hanao savahao ny olona mipetraka ao anaty Fokontany, ary dia miaina efa mandeha zay fisavana izay miaraka amin'ny mpitandro filaminana mazava ho azy, dia manentana antsika rehetra zany tsy salasala hanome ny vaovao rehetra mikasika ny any miseho anatin'ny Fokontany mba azo antsika filaminana maharitra.